Tenin'Andriamanitra anankiray no ankatsika ny fampianarana androany alina. Ao amin'ny ohabolana toko fahavalo ambin'ny folo, andiny faha 1 izay manao hoe: ny mahafaty sy mahavelona samy hainy lelo, koa izay mananarana azy, izay manarana azy ozy izy dia hihinana ny vokany. Ny mahafaty sy mahavelona samy hainy lelo, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Dia efa azonareo an-tsaina sady angamba fa resaka vava no resahantsika androany alina. Ny olombelona dia fahintsika tsara. Hoy izy Andriamanitra: ataontsika hamorona olona tahaka ny endritsika. Dia hoe Jesosy moa izany ilay Andriamanitra tonga nofo dia tahaka ny endritsika. Dia ohatran'ny olombelona, tena olombelona kanefa Andriamanitra. Misy maso, misy tongotra, misy tanana, misy tarehy. Fa ilay hoe tahaka ny endritsika izy Andriamanitra, tsy ilay hoe fizika ihany, fa araka ny toetran'Andriamanitra koa izany dia hoe karakteran'Andriamanitra. Dia ny karaktera iray an'Andriamanitra izy mpamorona. Andriamanitra mpamorona. Fantatsika tsara hoe ao amin'ny bokin'ny Genesisy ny zavatra voalohany dia hoe Andriamanitra niteny hoe misia dia nisy ny lanitra, nisy ny habakabaka, nisy ny ranomasina, nisy ny alina, ny mazava, nisy ny rehetrarehetra. Ary ohatran'ny hoe na ny biby ary ohatran'ny teny izy hoe misia, fa ny olombelona ihany Adama sy Eva namboary ny tanany ary nasiany fofinainy. Spesiala be zany ilay olona. Dia hoe nataon'Andriamanitra ohatranazy sika zany tsy araka ny endrika ihany fa araka ny karaktera. Dia ny karaktera iray an'Andriamanitra zany dia mpamorona izy ary namorona izy tamin'ny teniny. Ny teny aloky ny vavantsika dia misy hery. Mamorona zavatra tsika amin'ny teny lazaintsika. Mamorona zavatra tsika ao amin'ny fiainantsika. Mamorona zavatra tsika eto amin'izao tontolo izao. Mamorona zavatra amin'ny fiainan'ny olona zay hitenenantsika ary. Tsy miteny akory hoe anao ny hery sika dia miteniteny eo dia mahazo daholo, tsy hany ilay resaka. Fa na dia ny olona tsy mino an'i Jesosy ary mahatakatra an'izany hoe ny olona natao ho mpahary ho créateur ohatran'Andriamanitra. Dia na zareo raha mahatakatra an'izany secret zany dia mampiasa an'izany moa izy, fa mivilana moa zany ny fampiasan'ny révélation amin'i Jesosy moa zany dia mivilana ilay izy dia dangereux ihany. Fa tsika zany namena vava anamboarana ny fiainantsika. Manangana zany vavy io na manamboatra, na mamelona, na manasitrana, na manorona. Zay zany ny hoe positif, le pouvoir créateur antsika amin'ny vava. Fa ny négatif indray manimba izy mamotika, mandrava ary mamono. Ohatran'ny hoe rehefa miteny zavatra marary olona tsika dia maninona ka ilay olona? Marary ny fony. Misy raritra ao anatiny ao. Satria ny vavantsika zany manindrona ohatran'ny lefona, na ohatran'ny antsy, na ohatran'ny basy. Misy moa zany miteny hoe teny tsy maninona, ny teny tsy mahafaty fa ny kapoka ny mahafaty. Ny teny ataon'ny olona matetika mamono kokoa noho ny hoe nahazo kapoka, nahazo dapoka. Raha sanatria ilay olona dia mety hoe na sanatria hoe nisy tapaka raha dia mitohy ihany ny taolany. Fa ny teny marary sady tsy adino ilay olona anaovana anazy. Ianao miteny an'ilay izy mety manadino, fa ilay olona marary tsy manadino an'ilay izy. Fa isaky miteny zany ny vavantsika dia misy réaction zany aty amin'ny tontolo iainantsika, na amin'ny fiainantsika, na amin'ny manodidina antsika. Ohatra, ny olona nananao influence, ohatra hoe zanakao ao an-trano na raha ohatra hoe mpampianatra ianao zao dia ny ankizy ampianarinao na hoe vadinao na raha ohatra hoe any am-piasana ianao hoe lehibe dia ny olona ao ambany fifehezanao ny olona, na hoe raha aman-dreny ara-panahy dia ny olona mihaino anao sy matoky anao. Rehefa miteny amin'ireny olona ireny zany tsika, amin'ny olona nanantsika influence dia manamboatra zavatra ao anatiny. Ohatra zao tenenina foana ilay ankizy hoe ianao koa dondrina, ianao ty koa dia tsy mbola lasa lavitra mihitsy, ianao dondrina indrindra amin'ny zanaky ny ray aman-dreninao rehetra. Dia mino an'izay izy ny farany. Ka raha mpampianatra raha sanatria manao an'izay dia mino an'izay ilay ankizy ianao koa tena mba meda. Aizaka isaka manao test ianao foana amin'ny farany. Dia faran'ilay ankizy tena mino hoe mety izy dia rehefa tenenina an'izay foana ilay olona dia lasa ohatr'izay izy. Dia rehefa any aorianany izy vao tonga saina hoe fa iza raha miteny an'izany hoe mety fa iza tokoa miteny an'izany. Ilay mpampianatra tamin'izaho 10e miteny an'izany foana dia tsy tonga saina akory izy any amin'ny subconscient zany ilay zavatra fafintsika. Izany isaka miteny ny vavantsika mamafy zavatra. Raha miteny tsara tsika dia mamafy zavatra tsara ao amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny olona.
raha miteny zavatra negativa foana tsika na ratsy a dia mamafy zavatra poizina na mamono a na mandratra ao amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny olona. Meko secret ray ianao androany a, ny secret ray azahoana valim-bavaka ataoko hoe azo antoka dia ny fahaizana mifehy vava. Tadidinao ve Samoela misy an'izao anaty baiboly hoe tsisy raraka tany no tenin'ny Samoela. Samoela mbola kely izy a dia efa nitoetra tao anatin'ny trano lahin'Andriamanitra nanompo an'i Elia sorony ary navelany mamany tao moa zany hoe vao saran'olo Samoela asa re olona na 7 taona zany na 5 taona dia efa zay moa zany voadiny mamany dia nateriny tany hoe raha menao zazalahy dia ameko anompo anao izy dia vao saran'olo dia nateriny tany. Ngamba mbola tsy nahay sasarery Samoela dia vao nateriny tany dia nanompo an'Andriamanitra moa dia misy an'izao hoe satria niaraka tsy hoe satria niaraka tamin'Andriamanitra izy nahatonga zay fa satria niaraka tamin'Andriamanitra izy a dia nanaja an'Andriamanitra nankataon'Andriamanitra fa tsisy raraka tany ny teny rehetra ny tenin'ny Samoela satria maninona mino aho fa Samoela tsy mba niteniteny foana ary nay nanamasina ny vavany izy a ka zay rehetra teneniny dia tanteraka. Raha tadidinao koa ilay tantaran'i Elisa mpaminany a le niraborabin'ny ankizy 7 angamba izy zay raha tsy diso a no nandrabiraby azy hoe miakara lay sola dia nozon'ny Elisa ilay ankizy dia nisy orsa mivoaka, nisy bera ozy izy mivoaka avy any anaty hazo a dia namono sy nandratra an'ilay ankizy 7. Zany hoe mampatahotra be zany ilay izy fa raha nilo loatra ny Samoela sy Elisa sy Jesosy zany a no miteny zavatra dia tanteraka foana na sanatria manozona ary. Jesosy nanozona ny aviavy koa nge Jesosy hoe aza misy votsony aminao ny pitso maina le aviavy ohatran'ny dorany ohatran'ny kitay. Zany hoe ny olona rehefa mahay manamasina ny vavany a fa tsy miteniteny foana dia ikembavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Lakile iray zany zay, tsy hoe zay ihany a fa anisan'ny lakile lehibe zay hoe fa manamasina ny vavantsika sika dia ikembavaka eo anatrehan'Andriamanitra ary raha sanatria manozona olona ary a dia tanteraka mampatahotra be kanefa tadidio fa tsarain'Andriamanitra amin'izay tsika raha manozonozon'olona zany dia tsarain'Andriamanitra amin'izany a fa ny baziny atao hoe fivavahana miaraka amin'ny Jesosy dia fitiavana ihany fa tsy manozonozon'olona zany tsika. Ny ezahantsika zany androany dia hoe mba fahazonao tsara iny feny vavantsika sika. Ohatra zany tsika indraindray mivavaka hoe Andriamanitra ohatra ho aho ohatra le anadahako iny efa ela mivavaka fa mbola tsy niova fo foana fa mbola manaonao foana fa vonjeo izy Andriamanitra ny teninao milaza fa raha mino aho dia vonjenao ny ankohonako, vonjeo vadiko, vonjeo zanako. Zay mivavaka nataontsika maraina dia afaka adiny roa tsika misy zavatra mahasorenantsika dia miteny amin'ilay olona vao mivavahantsika hoe ianao ity dia tsy mba hiova mihitsy ianao, tsy hiova mihitsy ianao fa tena kivy marina an'Andriamanitra raha kivy angambany aminao. Dia ilay vavaka vao natao teo zany ohatran'ny hoe niany ilena indray a dia zay zany ilay hoe mba plus moins égale 0 a fa miezaka zany tsika mba hoe anamasina zavatra rehetra, anamasina vavantsika zany mba zavatra rehetra mivoaka amin'ny vavantsika zany a mba tokony zavatra tsara mahasoa manodidina manomboka amin'ny tenantsika ihany zany. Ny olona koa misy moa hoe ohatran'ny hoe manetry tena fa tsy manetry tena fa manambany tena ary zany koa nefa tsy sitrapon'Andriamanitra satria nanaovan'Andriamanitra anao tsy olona ambany ianao fa olona manana ny maha izy anao ianao. Dia misy zavatra olazaiko anareo zany ity a ny siansa sy ny fikarohana isan-karazany zany na ny étude scientifique zany dia efa nahita mihitsy fa misy ifandraisany a ny teny zay avoaka amin'ny vavantsika sy henontsika sy ny ao anatin'ny lohantsika ao. Le izy zany amin'ny teny frantsay zany le fikarohana dia vakiko aminao zany fa angamba mahazo teny frantsay daholo. Reto fotsiny zany le recherche fohifohy reto hoe les mots et le cerveau izy neuroplasticité et langage. Le langage influence la structure et le fonctionnement du cerveau. Les mots positifs ou négatifs activent différents réseaux neuronaux affectant nos émotions et nos comportements. Les mots négatifs augmentent la production de cortisol, hormone du stress. En revanche, les mots positifs apaisent la réponse et favorisent la relaxation. C'est ça, les mots et le cerveau, les mots et la santé physique. Effet placebo, les suggestions positives comme les affirmations peuvent entraîner des changements physiologiques mesurables. Par exemple, les patients qui reçoivent un placebo moa zany ohatrany hoe tsisy
tsisy ino moa zany tsisy élément actif moa ngamba zany filaza anazy fa ohatrany hoe bonbon fotsiny zany ohatra. Les patients qui reçoivent un placebo rapportent souvent un soulagement des symptômes lorsqu'on leur dit qu'il s'agit d'un traitement efficace. Positivement. Une recherche publiée dans un journal qui s'appelle The Journal of Pain a montré que des encouragements verbaux réduisent la sensibilité à la douleur. Angamba misy dokotera na mpiasa amin'ny fahasalamana manatrika mety mivalider an'izany ve ohatra ao. Les mots et la santé mentale, le dialogue interne et régulation émotionnelle. Un discours intérieur négatif est lié à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Zany hoe maizina zany ao anatiny ao dia mamerimberina zavatra négatif foana izy ao anatiny ao. Tandis que des pensées positives renforcent la résilience et la stabilité émotionnelle. Nisy fikarohana natao zany ity tamin'ny taona 2013 mampiseho hoe transformer l'autocritique en un langage positif améliore l'humeur et la capacité à résoudre des problèmes. Transformer l'autocritique en un langage positif améliore l'humeur et la capacité à résoudre des problèmes. Misy amintsika angamba mila an'izay, tsika rehetrarehetra zany, ataoko hoe tsika rehetrarehetra. Tsika zany no ariana ary namena le caractéristique an'Andriamanitra hoe miteny dia mamorona zavatra amin'ny tenintsika. Ohatran'i Jesosy tsika, nataon'i Jesosy hoe nareo izy mitovy amiko, izy ara moa ny teny hoe nareo mbola hanao zavatra lehibe kokoa noho izaho. Ny aloha tsy haiko hoe ahoana lehibe ahoana tsika be dia be miaraka angamba zany fa Jesosy niteny dia nanino nanasitrana. Jesosy niteny dia nandroaka fanahy ratsy. Jesosy niteny dia nanangana tamin'ny maty. Jesosy niteny dia nampitsahatra tafio-drivotra. Jesosy niteny dia nanozona ny aviavy mba tsy hamotsony. Zany hoe ny teny rehetra nolazain'i Jesosy izay olombelona loatra nasy ianao tety ambony tany fa nisy niosotry ny fanahy masina dia nanana ny fahefana tamin'ny natiora, tamin'ny fanahy ratsy, tamin'ny aretina. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny anarana rehetra izy dia nikohaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ndray kosa nefa tsy mba nandidy olombelona. Zany hoe tsy nanery antsika mihitsy Andriamanitra fa tsika manana safidy malalaka na zay le atao hoe volonté antsika zany. Safidy malalaka. Fa rehefa tsy mihaino sy mankatoy dia avelan'Andriamanitra hidona amin'ny rindrina indraindray dia rehefa midona amin'ny rindrina tsika dia miverin-dalana satria tsy tian'Andriamanitra ho very. Zay zany indraindray mametraka ohatrany hoe fitsapahany ao alohantsika Andriamanitra hoe lalanao io tsy mety. Tsy mety io zavatra ataonao io dia rehefa voakapoka avy any tsika dia miverina tsy mety tokoa ka iny. Zay zany ny olombelona moa matetika rehefa vohatra zay izay voatrany hoe tonga saina zany na fay. Ny tena fahendrena tsara indrindra dia inona hozy izy nareo? Mijery ny fahavoazan'ny hafa dia tsy mamerina an'izay ataon'ny olona. Fa ny olona indraindray mafiloha dia andramana ihany aloha ohatran'ilay zazakely hoe azaka asiana io fera io fa mamay be dia tonga dia apetraka eo amin'ilay fera ihany ny tanany. Dia ohatrohatr'izay ihany na ny adulte zany tsika olon-dehibe ary. Dia ilay izy zany tsy tiako hiaino fotsiny ianao androany fa andao ianao mba asiana mandray anjara. Tsika rehetrarehetra zany. Ny Baiboly no miteny hozy izy fa ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Finoana dia avy amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Maninona ny olona miteny zavatra negatif tsy ampy finoana. Maninona ny olona no ohatra hoe manaratsiratsy tena tsy mahita hoe ohatra n'inona nanaovan'Andriamanitra azy fa ohatrany hoe zavatra hitany hatramin'izay foana zany ny hitany mila finoana zany tsika mila manana le vision avy any amin'Andriamanitra tsika ahitantsika hoe inona marina ny tenenin'Andriamanitra momba anazy sy ny fiainako. Misy tenin'Andriamanitra hovakiko aminao rehetra avy ao anaty Baiboly mihaino aloha ianao zany. Misy tenin'Andriamanitra hovakiko da avy eo tsika hanao exercice hoe ianao mihitsy lasaina miteny an'izy, miteny dia averinao, miteny dia averinao. Tsy mila mamaha micro ianao fa any an-trano any ianao mitondra soantsika le miteny an'ilay zavatra. Indraindray ianao miteny hoe ohatra zany le fampianarintsika moa hoe tianao Andriamanitra, raha miteny hoe tian'Andriamanitra dia ohatrany ohatrany indraindray angamba tsy tiany ohatrany maly azy ohatrany tsy maly azy tsy navita namaky Baiboly tsy nanao mifankazara za zao angamba ny ohatrany nanota kely eny somary ohatrany nandainga non tian'Andriamanitra foana ianao. Indraindray ohatrany saintsika zany ohatrany hoe manao filtre hoe ohatrany tsy marina izay teny izay amiko tia tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra re marina foana. Dia ohatrany hoe te hampiakatra ny finoantsika zany androany alina rehefa mihaino ianao aloha voalohany dia avy eo averinao zay zany tsisy fampianarana lalina be androany fa ataontsika pratika dia ienoy ny tenin'Andriamanitra izay mila ienonao mangataka fanahy masina mba hanokatra ny sofintsika sy ny fotsika sy ny saintsika mba andray hoe zay teny zay mety hoe tsy rehetrarehetra ireo ny ilainao ienon'androany fa mety misy amin'ireo ilainao ienon'androany dia mivavaka ataoko mba hampitombo ny finoanao mba hampiorina antsika rehetrarehetra ao amin'i Jesosy sy ao amin'ilay hoe mino an'Andriamanitra zany tsika.
Dia misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy ho vakiako aminao reto a. Lazaiko fotsiny hoe aiza misy anazy a dia vakiako. Dia mihaino alohanao a, dia rehefa avy eo a hiteny amin'izay hoe hiteny ahako a, dia avereno a le zavatra teneniko a. Dia izay fotsiny nataontsika amin'ny fampianarana androany a. Tsy nanao etude théologique lavitra be tsika androany a, fa andaontsika hanao zavatra pratika izay mino fa hitondra soa antsika rehetrarehetra izay manatrika an'izao fotoana izao. Vakiako fotsiny izany hoe aiza le verset a, dia vakiako fotsiny aloha reto. Korintianina faharoa 5:21. Fa ny tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinana avy amin'Andriamanitra isika ho aminy. Jaona 2:7-2. Indray, manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Zakaria 2:8. Fa izay mikasika anareo a dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Korintianina 2:16. Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Romanina 8:37. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Lioka 10:19. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka mena rana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra nanana fahavalo ianareo ka tsisy hampaninona anareo akory. Deutéronomie 28:13. Dia ataon'i Jehovah lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Filipianina 4:13. Mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ady Jesosy Kristy. Ohabolana 18:21. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana amin'ny fokany. Samuela voalohany 3:19. Ary ny tompo Samuela sady nomba azy Jehovah, ka tsy nisy navelany ho raraka taniny ny teniny. Asinareo fa za mihaino an'izany ten'Andriamanitra izany re dia mahazo hery hoe Andriamanitra no miteny an'izany fa tsy olombelona. Izay zany aloha le tenin'Andriamanitra vakiako a. Amin'ity indray a, miteny frazy iray a, dia avereno raha tianao. Fa ianao no resahana amin'ity zany a, sy mombanao a, sy ny fianakavianao a, sy ny fiainanao. Miteny zany a, dia manao paozy kely a, dia avereno raha tianao. Olona marina aho ao amin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra aho. Sarobidy eo imasony aho toy ny anak'Andriamasony. Manana ny sain'i Kristy aho. Mihoatra noho ny mpandresy aho ao amin'i Kristy. Manana ny fahefana sy herin'i Jesosy aho. Lohany aho fa tsy rambony. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'i Kristy. Ny vavako miteny fitahiana sy fiainana. Tsy misy latsaka amin'ny tany ny teniko. Tahiana ny zanako. Mandeha amin'ny lalan'ny tompo izy ireo. Ahafahan'Andriamanitra ny zanako amin'ny fahababoana. Ary manapaka ny fatorany izy. Ny vadiko dia mahery ao amin'Andriamanitra. Mino aho dia vonjena ny ankonako. Ankasitrahan'Andriamanitra aho. Andriamanitra mampitombo ny laiko. Izaho mpampisambotra fa tsy mpisambotra. Mahay mifehy ny vavako aho. Mahay mifehy ny eritreritro aho. Avaoziko ny saiko amin'ny tenin'Andriamanitra. Mamela ny ratsy rehetra natao tamiko aho. Mandeha amin'ny fitiavana aho. Reniny tompo sy valiany ny vavako. Ambinina amin'ny zavatra rehetra aho. Araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako. Maheno ny feon'Andriamanitra aho ary mankatoa. Izaho dia fahazavana sy sira fanasin'ny tany. Amen. Amen. Raha sitraka ao dia
soraty eo anatin'ny tsaty eo hoe inona nanaitra anao tamin'ny tenin'Andriamanitra nyteneniko teo, na tsy hoe voaverinao mot par mot fa hoe inona kay momba anao lazain'Andriamanitra teo zay nanaitra anao, sotrany hoe niteny taminao zany. Tsika ary vavaka ary. Misaotra anao zay Andriamanitra, misaotra fa fantatray fa miasa tokoa ianao anatinay tsirairay avy amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jesosy Kristy Tompo. Misaotra fanahy masinao. Reo ny ondrinao Jesosy, fa hanana sakafo dia mihinana daholo zay Jesosy. Dia engany mba hitombo ao anatinay tokoa zany, ampahery anay, hampiakatra ny finoanay, avozo ny fisainanay mba ho toy ny fisainanao Jesosy ka aoka izay tsy mba hanaratsiratsy teny zany, fa aoka toy ny fijerin'Andriamanitra anay mba fijerinay anay, ary fijerinay ny hafa koa, aoka ny vavanay mba ho mamy siry fa tsy ho fanozonana, mba ampiorina fa tsy handrava, engany mba ho tena sira fa nasy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao tokoa zay Andriamanitra. Amin'izay rehetra alehanay manomboka ao an-tokantranonay zay dia mba hiteny ampitiavana, hiteny mamy, mba hifampahery, mba hifamelaheloka koa, mba hifampisintona hiakatra fa tsy hifampisintona midina. Misaotra Andriamanitra miasa ao anatin'ny fiainanay tsirairay avy. Engany enao hiditra an-tsehatra fanahy masina any tokantrano rehetra izay manatrika an'izao fotoana izao, ary ireo izay mba te hanatrika fa tsy afaka. Hiasa maherana anatin'ny fosy fanahy tsirairay ianao, hanavao, hampahery, handrava ny asa maizina Andriamanitra ianao anatin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra izay mihaino an'izao. Hanasitrana ny aretina rehetra ianao Jesosy, ilay tsy miova omaly izay nio ary mandrakizay. Ampiorina ny fananay tokoa mba hifikitra ao aminao, dia mba hitombo izay ianao any andrantsana, ianao any anadio, ianao any anafaka. Zavatra rehetra tsy avy aminao ao amin'ny fiainanay, aoka mba hijoro izay tsy hanatahotra Andriamanitra fa ianao miaraka aminay. Ianao Jesosy kapiteninay, miady ho anay. Fandresena dia efa azonay ao aminao, mahay zavatra rehetra izay ao aminao ny teninao. Ary izay natao lohany fa tsy natao rambony. Mpianaranay hanetry tena, mpianaranay handeha amin'ny fitiavana, mpianaranay hikatsaka sy hitady ianao amin'ny fosy fananay manontolo. Misaotra no fitiavanao anay, ary engany mba ao amasinonao tokoa ny vavanay, ka tsisy ho raraka tany ny teny rehetra izay mivoaka amin'ny vavanay. Raha ny tsara, fa ny ratsy kosa aoka mba tsy hivoaka amin'ny vavanay. Ary raha sanatria mbola manao an'izany izay dia mpampilisatra tsy indraindray dia hifona aingana aminao Jesosy dia hiverina aingana. Misaotra no fitiavanao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.